Lafiny kolotsaina kosa indray maro ireo hetsika hoentina mankalaza ny taom-baovao malagasy amin'ny 7 ny volana marsa ho avy izao. Ho an'ny trano kultoraly malagasy dia lanonana miavaka no entina manamarika izany, tsy nisy moa ny valan-dresaka na fanampahafantatra ny mombamomba izay. Fanadadiana hoentiny Alova Ramanantsoa sy Christian Rakotodramanka. Tsy afaka hovaina ny datin'andro ankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny 7 martsa zany, datin'andro vokatry ny fanisana volana izay mipotatsinanana, satria fomban-drazana izay efa nisadray no arahan'ny velona hoy Andriamatoa Rakoto David avy amin'ny komity mpikarakara ny taom-baovao malagasy. Itotorepika tokoa ny malagasy amin'ny hoandro io araka ny nambaran'ity i komity ity. 7 volana marsa dia isy fampiratiana ataon'ireo fikambanana maro samihafa mivondrona ao amin'ny komity nasionaly mpanao taom-baovao malagasy eo amin'ny tokotany malalaky ny lampantanàna Antananarivo. Ny 7 dia isy ny arendrina fiarahana miodidina ny kianja Mahamasina manodidina ny Fariananosy, isy ny Afitsy-maty, isy ny lanonana maro samihafa fanaovana ny faran'ny taona manodidina ny kianja Mahamasina sy ny Fariananosy fanazahoana lalana raha ny tompona andraikisana ambaratonga ny rehetra zany dia atsoina ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka hiara-mifaly, hiara-mitondra renina, hiara-itotorepika, hiara-iantsa anadio ny farantaona, hiavanana, hifankatiavana, iraisahina ny malagasy rehetra satria ity taom-baovao malagasy ity dia matetika mantsy izy itony simba ny ray mijery ny olona dia taom-baovao amin'ny Indrina, taom-baovao amin'ny Merina, taom-baovao an'izao dia zay zany inona fa ty taom-baovao malagasy karakaraina eo Mahamasina ity dia taom-baovao ivondrona ny malagasy rehetra. Tsy eto Analamanga irery ihany fa maro ireo hetsika fankalazana ny taom-baovao malagasy izay hitranga any amin'ny faritra maro eto Aminosy. Ny anomboanazy aloha dia ao a Moramanga, tsy eo Moramanga ville fa ao amin'ny commune Mobara, efa misy komity efa mpanomana ao ka efa mikarakara zay zao. Misy koa ao a Briqueville, ao an-tampon-tanàna Briqueville koa dia misy taom-baovao malagasy. Dia any Ambovombe koa misy, zany hoe anankitelo zao no tratrantso amin'izao fotoana izao amin'ny fanaovana taom-baovao malagasy ka io atomboka aloha le izy fa dia efa zay io zany ny zavatra ataonay efa aherany Madagasikara, zay zany le hitana. Famerenan-kasina io ny lohahevitra ny safidiana tamin'ity taona ity. Araka ny nambaran'ny komity mpikarakara ny taom-baovao malagasy tokoa dia tsy karitra ankehitriny fa very ny asina maha-malagasy. Porofon'izany tsy mifankatia ny olona, tsy misy tsony ny fifampitokisana, mamela ny fahatrana ary simba ny tontolo iainana. Natao indrindra zao fankalazana izao entina ampiroboroboana fomba maro samihafa hoy Andriamatoa Rakoto David satria mitaky fampitezahana tokoa ny famerenan-kasina. Dia ny fanadidinina koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farantsy ary mbola manasanao mpanajana ihany koa hanaraka ireo vaovao sy fandarana samihafa izay no manao anao eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV. Mandra-piona mandra-pitava tompoko lasy tompoko vavy.